ny fanahy masina ka ny olona tsy mino an' Jesosy dia tsy mahalala izany fanahy masina zany sady tsy mahalala ny fanambaran'Andriamanitra. Amin'izao natoko fatena ny fafitamokelopolo ka hatramin'ny fefapolo voalazan-toko. Ny raha izay naniraka mihitsy ny vavimbela manambara tsy mba nanreny feo na nahita milina ovinanoviana ianareo sady tsy mba manana ny teny tetra anatinareo no ianareo tsy mino ilay ny rano. Mandinika ny soratra masina ianareo satria ao nevelinareo avelinana mandrakizay ireo soratra masina ireo indrina no misoro vavimbela manambara nefa tsy mety manatona ianareo mba avelinay ana. Na anao hoe tika biblika inarivintsata atsika fa tsy manatona an' Jesosy Kristy tsisy dikany lany tsisy vokany eo amin'ny fiainantsika izany raha tsy manaiky tsika isany ny fanahy masina. Ilaina ny fampianarana tamin'ny olona natsoan'Andriamanitra manokana anao izany mba azo saromabe ny olona nevitra soratra masina. Mila boky manokana maro ny kristiana tsy maintsy dininy vao mety azy ny zavatra maro voalaza amin'ny soratra masina kanefa tsy ampy izany raha mbola mandeha araka ny fisaina ny olona eto amin'izao tontolo izao ihany. Na manahoana toe-pahalalan'ny may indrindra dia tsy mety ho azo lekory ny tena hevitr'Andriamanitra raha tsy nifanahyn'Andriamanitra no manazava zany. Ary ny apôstôly Paoly nanambara sy nandresy lahatra ny kristiana tamin'ny Korinto nisy ny reny loatra sy te-hampiasa ny ten'Andriamanitra araka ny sainy fotsiny da tsy misy koa ankehitriny ny Paoly. Raha samy olombelona izao dia ny fanahin'ny olona ao anatiny any malala zay tokoa le olona dia toy izany toa tsy misy mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra raha tsy ny fanahin'Andriamanitra. Raha izay tsy nandray ny fanahy zao tontolo izao fa mifanahy amin'Andriamanitra mba hahalalana ny tombontsoa efa nomen'Andriamanitra anay. Ary tsy teny ampianariny fahinen'olombelona ny tenen'ilay omby izany fa teny ampianariny fanan'Andriamanitra ka izay manana io fanan'Andriamanitra io ny anazavanay ny zavatra mpitay ny fanan'Andriamanitra. Fa ny olona tsy manana ny fanahin'Andriamanitra tsy mahay mandray ny fanomezana ampitan'izany fanahy izany fa atao ny fahadalàna izany sady tsy ny fatana bebe satria ny fanahin'Andriamanitra ihany no fatana izany. Raha hoe misy olona mandreto ny teny fa tsy misy dikany eo amin'ny fiainany koa izany. Fa misy zavatra ren'olona avako lazaiko tetany mizika be dia averiko amintsika eto indray sady lehibe ny matahotra loatra zay lazain'i Jesosy Kristy miatra ny fanahy masina dia hoe fitenenany ratsy ny fanahy masina. Matahotra inona amin'ny tavitany olombelona izany ary tokony ampieritreritra mihoatra noho ny fahadisoana rehetra zay ataontsika amin'olombelona atsika. Azona famehako keloko avokoa ny fitenenany ratsy na fanevatevana rehetra fa ny fitenenany ratsy na fanevatevana ny fanahy masina dia tsy azona famelan-keloko mihitsy. Hoy Jesosy noho izany hoe aminareo avelan'Andriamanitra avokoa ny heloka rehetra vitany olombelona ary toy ny fanevatevana rehetra ataony an'Andriamanitra fa izay manevateva ny fanahy masina kosa tsy azo famelan-keloka. Mpivazava-dratsy ny miavaka io zava-dratsy fitenenana ratsy ny fanahy masina io ary dia avy amin'ny fitiavany tena avy amin'ny fitokisa-tena ny olona fahazana zay manjary manta ny feo ny fieritreretana sy ny fitaovany fanahy. Ny olona zay fatra-pikiry amin'ny ratsy ka mamono ny feon'ny fieritreretana ny olona ao anatiny ny zontolozika. Na inona lazainao aminy tsy isy dikany aminy fa dia ohatra ny rano araraka tamiko eo amin'ny ganagana izy ny ohatra tsy mandaitra aminy satria vonono ny fieritreretana. Andreny mampieritreritra antsika zany indray misy zavatra tenentsika moty manaitsika nefa fa ve tsy zay tolona ataontsika rehefa fa mbola mety ataontsika ihany natao. Zany rehefa tena tsy voka aminareo zavatra mika tena mampieritreritra foana zany. Zany hoe za so dia tokony ajano ny vavaka nampianarina tokoa. Lazaiko aminareo matsiny fa ny zavatra tsy tiany be volindrina dia vavaka nampianarina tokoa. Mbola tsy mpianana tamin'izao fotoana zany fifarana na pasteur fa sendra nandeha nanao tafika masina ny mandeha dia sendra olona témoignage ny atsy tsy nahalalana inona tsy fantatra ahoana ny tokony atao fa ny zavatra tonga ataontsaiky fotsiny dia hoe mizizy ny tompo hoe teneny izy hoe nahelipisa na helika velanareo a dia voavely zany dizy ny tompo hoe izao ny fahifananaraka zay hoe namoaka demonenareo dia mba lasa raha valitery vavaka dia nasaiko nanao reny izy nentanitra le olona tsy nahavita ny tereny alefa tsy kelikely rainay zay nentanitra
lazaiko taminareo fa vita rehetra farany izy tany afaka tanteraka le demona dia lazaiko tamin'izany rehefa misy zavatra mampatahotra anareo manaovana ny vendany fa tsy tiany be vola latroary reny nery avaka sisisa reny endrika ivelany fa io vavaka nampianariny tokoa io tsy tiany be vola raha olona tena mivavaka marina ka mandiny tena no tsy mahavita ny olana izy ny tamitra indray mietrehitra hoe sao dia tokony tsy atao izy nendray vavaty mamelany eloka tahaka ny amelana izy eloka taminay fa tena namela eloka marina mangataka fa miala miteroko amin'Andriamanitra fa tena namela eloka ve aza mitondra anay fakapana nefa mbola mandeha amin'ny fakapana any ianao manafana amin'ny ratsy zany rehetrarehetra zany milaza ny fahalemetsika zany ka raha mamono fenofetrahitatsika no hatreny zany tsy manaiky tarin'Andriamanitra tsy manaiky anety tena ao anatren'Andriamanitra zay le teny ratsy ny fanahy masina nefa moresen'ny fanahy masina latra ary nanaiky azy ka nanjy miala tamy sy mikiby be andiaraka izay patany fotsiny dia tonga amin'izay voalaza ny epistily amin'ny Hébreu hoe zay no azavain'Andriamanitra ny ray mandeha ary efa nanana ny fanaizany vanentany efa nanare anjara amin'ny fanahy masina efa natsapa fa tsara ny ten'Andriamanitra ary efa natsapa ny asa magaga vokatry ny fiainano aby kanefa miverina amin'ny toedratsy tsy azo avoaziny indraireo mba hiala amin'ny toetra ratsiny satria manoto ilay zanak'Andriamanitra amin'ny azo fijaliany indray sady manolotra azy alam-baraka Hébreu toko fahinana dia mivaikatra rehetra ny fahiny Petera aloha dia miteny hoe ny kisoa ny alika sisy no miverina amin'ny lono ary ny kisoa efa amin'andro miverina mizipotaka zany rehetra zany efa apetretana atsika amin'ny ray olona sasany tsy heveriny loatra zany kanefa izany no tena fahotana mahafaty raha misy ny atao fahotana mahafaty izay fanaovana tsinitsinina ny asan'ny fanahy eo anatreny zany raha mbola mitobika amin'ny tompo ianao ka mbola manaiky manetry teny ao anatreny manaiky amboany aza donona dia toko hoe zay manatinahy tsy mba ho lavitra mihitsy tombona ny andray anao foana ny tompo fa rehefa ianao tsy vona ny andray tsy vona anatina tompo fa mikiry amin'ny hevitra ao fotsiny dia very ianao zay le amako zay le fahavazana izy hita eo ny fehdian'Andriamanitra aza mety tarin'olona mampanoto ho amin'ny filamin-dratsy afaka malala raha mahatsiarina saribity ny fitiavana efa netsoan'Andriamanitra antsika ray aminy isika ary mivonina tokoa hiatrika ny fivony tompondray tsy tokony ho adinontsika mandrakarifa fa tokony tanterano mino voasoratra hoe ary Andriamanitra mahita to malala zay fironana ny fanahy masina satria arak'izay rian'Andriamanitra no ivavahany fanahy masina ho an'ny vahoakan'Andriamanitra fantatsika fa Andriamanitra dia miasa ahatonga ny zavatra rehetra soa ny olona mpiasa dia ny olona namitsony araka ny fikasany rety Romanina toko fahavalo andiny fafito amby roapolo sy fahavalo amby roapolo zany fanahin'Andriamanitra ny fanahy masina ka fanaty filany tsy misy fiangonana zay samy fanahy masina ka mitabataba sy mikorotana vokatry ny nofo ny korotana sy mitabataba fa afa vokatry ny fanahy voalaza ny tenin'Andriamanitra volambaran'ny apôstôly Paoly izany fa miariary ny asan'olona mpanota dia rety fijangajangana fahalotona fihetsika tsy modina fanipotsamo fanaovanody ratsy fankahalana adiady fahatezerana fiafinafonana fifandrafina fisarana tsy tokotokona fialona fidoroana finanam-beloatra sy mitovy amin'izany ary lazaiko aminareo taky zay voalaza fainitro fa zay manao toy izany tsy anana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana hafaliana fiadana faharetana amiram-po hatsaram-po toetra mahatoky fahalemem-panahy faononam-po tsy misy lalàna manolotra mitovy izany Galatiana toko fahadimy andimy fahasimamy vokatra amin'ny fahatelopolo tsy voatery mitovy avokoa kory avaka ny fanomezam-pahasoavana omeny fahanahy ny fiangonana arak'izay zavain'ny apôstôly Paoly any ny tiatoko faharoapy ny fafito voazarazaro samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy masina dia ray ihany voazarazaro samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia ray ihany voazarazaro samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia ray ihany loharanompira ny asa rehetra amin'ny olona rehetra samy omena fanomezana maneho ny fanahy masina ny olona tsirairay ho fanasoavana ny daholo
tsy voatery tovihevitra fotsika afaka anatin'ny fiangonana. Fantatra Andriamanitra ny fahalemetsika. Tsy voatery hoe tsy maintsy zao no tena marina ao anatin'ny fiangonana. Fa ombany fitariny fanana ahitantsika ny zavatra tokony ataontsika. Fotoana fandinian-tena amin'izao fihetsimitoko izao. Fandinian-tenantsika iomanantsika fa ho avy ny tompo ka raha ho avy ny tompo vanim-potoana mbola hitoriana ny filazana tsara hitaomana ny olona ao Jesosy Kristy izany. Raha ho avy ny tompo vanim-potoana tokony andinitsika tsara tena ny amin'ny fiverentsika ny fiangonana izany. Raha ho avy ny tompo tokony hiaina tahaka ny tena zanaky ny mazava izy. Ilava madio lasa ny ala efa miakaikina aminy ialao ny azavanao ny maizina ka hitapiny fiadiana fampiasa amin'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro ka hifady ny fanarana-po sy ny fidoroana fijangajangana sy fihetsika tomotana ny abiaty sy ny fampianonana fa hitafio fiadiany Jesosy Kristy ary zany tarin'olona mampanota ho amin'ny vinaharatsy ho tanterahantsika tokoa izany. Voninahitra ao Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina aza ka mitanon'iretsika Andriamanitra izany. Tsanganaraka